Ya, tafapita ato amin'ny deuxième partie izao fizarana izao tsika. Araka izany dia ny momba ny tany efitra mbola toy ny teo aloha ihany zany. Satria araka izany dia hoe izaho sy ianao izay mandalo efitra amin'izao fotoana izao no tian'Andriamanitra ho mpahirezina mba hahatonga anao tsy himonmonina ka hahatonga hanalafidalana indray. Hahatonga ny diantsika ho taraika raha vao feno fimonmononana ny androm-piainantsika izany. Rehefa ianao aloha zany azonao antoka hoe efa navotan'Andriamanitra, efa nahita an'izay voninahiny izay ary efa tafiditra ao anatin'izay hevitra izay ianao amin'izao fotoana iarahantsika miteny eto izao dia ianao indrindra ilay sambatra. Fa raha ohatra ianao zany ka tafiditra ao anaty tany efitra ka andeha sahala ny taraina ny zanak'Israely hoe andeha izaho hiverina, aleoko ihany mba tany amin'ny tany Ezipta, mba nihinan-kanina ihany aho fa mba nikapohy ny tanan'i Jehovah Andriamanitra dia vita zany. Toy izay hoe sady efa sady tsy mihinan-kanina aho nefa nentina nakatia, tsy hitako inona ny ataoko aty no nefa fahoriana mangiry-firy amiko ny ainana aty. Satria betsaka amintsika kristianina mbola mametraka amin'ny plasy tsalany tamin'ny zanak'Israely hoe mitady besoin, mitady filanofo, izay ilainy nofo, izay fafinaretana rehetra ilaina. Izay foana no angatahana meo mangataka amin'Andriamanitra foana amin'io rehetra io. Resaka amin'Andriamanitra na mivavaka dia efa tonga dia fangatahana avy hatrany. Andriamanitra mitady olona mandalo famolavolana, miaritra, mahazaka fizahan-toetra, fitsapana, fahoriana, mitady an'izany Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andriamanitra tena tiantsika. Izay ny antony nangalana ny zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta. Izay ny antony nangalana sy ianao tany amin'ny fotaka mandrevy ny fahotana ny antsika teo aloha. Mba satria manino? Mba tiany anehoany voninahiny. Dia rehefa tonga amin'izay fanehoam-boninahiny izay zavatra dia izay ny galabina amin'izay voninahitra Andriamanitra foana no hitanao fiainanao fa izay hevitra ny resana atao izay. Izy misy iainantsika izay raha tiantsika zany hoe tonga amin'ny ariven'ny tany Kanana zany. Tany Kanana dia mahafinaritra, tsara indrindra. Tsy azo fatana tsara sy mba mora ozy izay fiteny izay. Tsy mahazavazavatra tsara be mora be zany ianao, fa tsy misy lafo io, misy fahasarotana zany azahoanao an'izay. Tsy ireo tsara ny volamena, tsy azo fatana hoe raisinao eny sisin-dalana eny zany ny volamena, sarobidy loatra, tsy moramora nangadiana an'izany any amin'ny toerana izay angadiana azy. Fahasarotana rehetrarehetra hatrehan'izany olona zany vao mahita an'izany volamena zany raha hita. Dia ohatran'izay izaho sy ianao sarobidy ny lanitra izay nampanantenana antsika. Dia ahita an'izany marina ve ianao? Misy favononana hiatrika amin'ny tany efitra ve ianao? Raha ohatra moa mbola andalana ianao hitsofoka ao ampahirezina zady ianao androany. Mandrosoa, ekeo ny tenin'ny Tompo, ekeo ny lehilahy sy ny vehivavin'Andriamanitra izay miteny aminao, mananatra anao, manoro anao, beba, ialao ny fahotana, dia midira fa ho hitanao ny voninahiny. Ka raha ohatra efa ao indray isika, efa ao anatin'izay hevitra izay, isaorin'ny Tompo. Herindray no angataho. Fa zao tsara, ny fangatahana rehetra ataonao anatin'izay tany hevitra izay, izy ihany no andatsaka mana avy any an-danitra araka ilay teny amin'ny partie 1. Hoe andatsaka mana ho an'ny zanak'Israely izy. Izahan toetra, izay fizahan-toetra zany hanomezana zavatra ny olona iray. Hoe na hanaraka azy na tsia ny zanak'Israely. Zany hoe karazana intérêt ve zany no ilan'olona azy? Sa tena fitiavana azy. Satria raha omena ny mana izy dia voky dia manerinerina ve dia ampitapina ny vavany, tsy hiteny intsony, tsy hangataka intsony. Satria mbola mitohy ny fiainana, mbola mitohy io lalana io fa tsy hoe nijanona teo amin'ilay mana iny dia izay dia mihinana, mbola mandeha. Androany Jesosy dia ampahery tsika tsirairay avy izay mandre izao fifampizarana izao. Mety hozy teny amin'ny voalohany, mety ianao eo efa ao anatin'ny tany efitra, na ianao mbola hihiditra ao anatin'ny tany efitra, dia izay olona izay ny tompony izao hafatra izao androany. Mahereza ianao.
ny fampahoriana rehetra iainanao amin'izao fotoana izao, fanenjehana rehetra iainanao amin'izao fotoana izao, izay zavatra ataonao rehetra tsy ahitanao mangirana, tao mikatona daholo ny varavarana rehetra. Mahery izy ianao fa handatsaka ny fahagagana avy any an-danitra Andriamanitra, hanokatra lalana avy any an-danitra izy, misy varavarana ao ambony ao. Efa napitra dosie taria, efa nanao an'izao efa lany vola ohatr'izao fa tsisy hevitra intsony, efa hipetraka fa tsy mahavita intsony. Eo amin'ilay le tofoka iny misy Andriamanitra nanokatra varavarany lanitra, handatsaka mana, zany mana zany tsisy ezaka nataonao tao, tsisy fivezivizena intsony vitanao teo fa ianao le fa ketraka sy kivony monimona ny teny iny amin'izay izy mandatsaka ny mana. Ary eo anatin'izay nefa hitsapanao izy hoe ity manontera omeko azy dia vita tanteraka ny aminy fitadiavany ahy sa mbola hanohy ny diany izy. Zay manko ny zavatra betsaka amintsika amin'izao vaninandro izao, rehefa omena fitahiana adino Andriamanitra. Nefa Andriamanitra manome fitahiana sy fahagagana fa zao izahana toetra ireny. Tena fitiavana ve no hitiavanao azy? Nanekenao ny alanao tany amin'ny izao tontolo izao na hoe ny Ezipta nisy anao ka nanekenao azy ho tompo sy mpamonjy ho azy teo amin'ny fiainana. Teo amin'ny fiainanao izy. Jereo tsara. Fitiavan'Andriamanitra antsika zany hoe nanavotana antsika tany amin'ny fotaka amin'ireny fahotana izay nisy asy nisy anao teo aloha zany. Ohatr'izao sika ohatranao na ny fiainantsika rehetra ka tsy nalain'Andriamanitra tany. Dia izao mbola nihony ny voninahiny ihany ary tsy vitan'izay fa mbola sedraina amin'ny esitra, sedraina ao amin'ny tany efitra. Tsy mahita rano sotroina, maina karaketoka, tsy mahita inona misy tanin'andro mibalika mamay tena hoe mainty ny hafanana, miova daholo ny fiainana. Atỳ any ny efitra, ny volombava amin'izany mety lava raha ny lehilahy, ny vehivavy mety tsy fantatra sony, paoziny any anatiny izany efitra zany. Any nefa nahitana an'izany. Amin'izao raha misy olona izao mandalo hevitra eo amin'ny fiainany dia latsalatsa ny mahazo. Izao ve nareo mba mivavaka? Ohatra ny tao fahoriana lava kosa ny mivavaka amin'Andriamanitra nareo zany. Latsa ny mahazo anao fa tsy fantatr'olona. Lay fisidana, lay fitsapana, lay hery ho hitany ho azon'ilay olona mandalo an'izay efitra izay. Akatony nge ny tranonao dia midirana amin'ny efitra manginao. Raha trano tsisy nina, tsisy entana dia ao zany ianao, tsisy nina hitanao. Raha misy entana ohatrany zavatra miantokantonao fotsiny hitanao fa tsy afaka ataonao inona ireny. Tsy afaka hohanina, tsy afaka atao inona fa jerena fotsiny. Zay efitra le izy ka. Ekeo ny tenin'ny Tompo raha sika efa ao anatin'izay efitra izay mahery indrindra, efa kely sisa ny arive, efa tsy ho ela intsony Jesosy dia ho avy eny amin'ny raony lanitra. Ka sao lahy efa mba navotana tany amin'ny tany Ezipta ihany, efa namakivaky ny ranomasina mena ihany, efa ny amin'ny tany efitra indray hoe voaleonao hiverina, miantso fahoriana indray ianao, hiantso fijaliana indray ianao. Tsy aloha mba mijaly kely vetivety, vetivety ny ilazana azy. Satria efa tsy ho ela intsony Jesosy dia ho avaka antsika. Mivonoana zany. Miatrika ianao tany efitra misy ianao, za ty tena sambatra be sika. Sambatra ianao raha efa ao anatin'izay efitra izay. Tsy azoko lazaina sambatra ianao raha nananao ny zavatra rehetra. Mihinaka ny pitoloha ianao isan'andro. Izay ataonao rehetra vola mamoaka fotsiny izay tianao vidiana. Tsy sambatra ianao. Tsy izany atao sambatra. Manambady, mananjanaka tsy sambatra ianao. Fa ny fahoriana ao amin'ny tany efitra ny ilazako fa sambatra ianao raha mandalo an'izany ianao. Raha miaina ao anatin'izany ianao sy ny ankonanao. Tadidio fa tsy olona ray ihany fa ny zanaka Israely rehetra miaraka mivady aman-jana nentina tany daholo. Izany hoe ny ankonana raha misy mandalo fahoriana dia tsisy ankomonomonina ao anatin'izany. Fa miatrika. Satria fantany fa ity fahoriana vetivety fotsiny ity eto ihany ity fa ao aloha ao ny arive. Ny tany Kanana. Aoka tsy monimony na mpanompon'Andriamanitra izay napetraka eny amin'ny fiainantsika. Na ny pastera, na ny mpitarika anao, na ny leader anao, any ianao no mitaraina sy monimony.
reo koa miara-miaritra i Mosesy Arona neka samy niaraka amin'jareo tao amin'ny tany efitra fa tsy hoe akory hoe mahalelan'Andriamanitra anjareo dia nitokana any amin'ny tany feno manara-penitra sy tany mahafinaritra azy feno sakafo feno mampiadana azy fa rehetra zanak'Israely reto napijaliana tary fa samy tao zareo zany hoe na ny pastera na ny leader na ny mpitarika anao dia samy ao anatin'izay faorin'izay samy miara-mizaka ao ny mpianakavy fa satria ireo rehetra ireo ihany no avotana Andriamanitra tsy manavakavaka azy. Ka eto Andriamanitra te hampahery anao manokana ianao izay mandalo efitra androany. Efitra inona misy eo aminao? Efa voatanisa tery aloha ary fahasalamana ve? Aretina ve? Vola ve? Olana ve? Maro samihafa. Olana rakasa sy ny sisa. Karazana efitra tsy ahitanao solution intsony. Isy manava any an-danitra. Verina foana Alemana. Satria tia ny tompo ampaherezina anao fa izay mana izay nefa raha ho azonao tsy ho andem-panantenana anao fiadanana mandrakizay no azonao amin'iny mana iny. Misy fetrany ihany iny mana iny raha hoanina dia misy fetrany fa raha voatraika dia simba. Zany hoe misy fetra ihany koa ny fitahiana omeny eo raha ho azonao zay raha maharitra amin'izay tany efitra izay ianao. Fa tsy hoe ampanantenana anao mahavita fiainanao mandrakizay ity. Mbola mitohy ny lalana, mbola tsy tapitra. Ina fahoriana tsy iaina ny zanak'olombelona amin'izao fotoana iainantsika izao. Fa tsy midika izany. Fa hoe avana ny manompo sy ny tsy manompo dia eo fa tsy hahita an'izao tontolo izao. Eto ihany tsika. Araka ny teny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo ny fahoriana, famatoky, miareta. Fa za efa naharesy ianao. Zany no tondra anareo tato amin'ny tany efitra. Tsy tokony hitaraina zany, tsy tokony monimonina zany. Sakaina. Mitoro ny filazantsara, maro ny fanenjena mahazo. Fanatiziny anio hoe, fampianarana sandoka hoe, teny tsy marina hoe, ahitan'olona resaka efitra zany. Fampahoriana, fanenjena, fisoketana mahazo anao mitondra ny anaran'i Jesosy, mitoro ny filazantsara marina, enjena. Enjena noho ny fahamarinana. Tany efitra zany. Mahereza rahavako isany. Fa io efitra lalovanao tena mahasara anao io, mahatsara anao io, mahasambatra anao. Jesosy Kristy rehefa aty amin'ny ten'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao aty dia ny teny misy Andriamanitra hoe rehefa laza izy dia nametraka ny fanahiny teto dia mazava fa tsy irery sika mipetraka amin'izany tany efitra zany. Amin'izao zavatra iainantsika izao tsy irery sika. Donc izy rehefa ny ten'Andriamanitra sady amaranantsika azy ao anatin'ny testamenta vaovao no mijery ary amin'ny Timoty faharoa toko voalohany dia amin'ny andininy fahafito. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Amen. Arak'izany izao efa lazaina moa teny aloha teny hoe izaho sy ianao ankehitriny no zanak'Israely. Efa andro an'i Jesosy teo aoriana izao tsika io andro ny fahasoavana. Jesosy dia mampahery antsika isan'andro araka ny fampaherezana rehetra omeny toy izao. Ary ny teny izy fa tsy nomena fanahy osa zaho sy ianao fa fanahy mahery. Zany hery zany. Rehefa zatra atao mahery dia tena tsy voakitikitika zany zatra mahery zay ronge ny vato hoe. Izy ny afaka napositra vato. Efa hoe mahery zay izy vato. Fanahy mahery ny fanan'Andriamanitra napetraka ao anatinao mahazaka tany efitra, mahazaka fahoriana. Ary ao anatin'izay ny fanahy mahery napetraka ao anatsika izay dia manina mahay mizara fitiavana. Ohatra n'izao ataontsika izao fampizara fitiavana mifampihery. Endrika fitiavana izao raha olona tsy tiana tsy handany fotoana hiresaka hampahery ianao fa fitiavana ny antony. Ary tsy vitan'izay manana fahonoana tena amin'izao fiainana izao. Izao fiainana izao mamitaka fotsiny ihany filana izay izao hoe ny tadiavin'ny zanak'Israely dia ny sakafo sy ny aina mahony tena ianao amin'izany. Omenanao izany fa fahonoana tena ny takian'Andriamanitra. Amin'ny lafiny rehetra no omenanao manana fahonoana tena. Mahaiza mandamina ny emploi du temps-nao, ny fotoananao mba hiraisanao amin'Andriamanitra. Angonanao ilay hery, ilay tsy fanahosa fa ilay fanahy mahery. Tsy ho azo foana koa nefa izay.
fa mila firaisapo aminy, mila fahonoana tena anao amin'ny zavatra ataonao andavanandro, hanananao ny hery io hitambatra ao aminao, angononao foana eo amin'i Jesosy. Zao raha mitory dia misy hery mivoaka ty amiko, dia satria fa lasa iny dia manangona koa rehefa avy ao, satria izay foana ny ato amin'ny Tompo. Mahazo ianao dia mizara maimaimpona, dia iny hery iny mivoaka dia manangona indray any amin'ny Tompo. Lany ny baterian'ny telefonako dia ampidiriko indray, sarzeko indray, zarzena foana amin'ny fanan'Andriamanitra ao anatsika. Hanana n'le herin'Andriamanitra, tsy fanaosy, mora mitomany tsy ketraka monomonina amin'ny resaka sakafo nofo izay mametaka fotsiny ihany. Ka eto Andriamanitra tena marika ny fitiavana azy ianao, ny antony mbola itenenany amintsika hatramin'izao ka raisoarany tena Andriamanitra akatoavy ianao le nomena fanan'Andriamanitra mahery fa tsy fanaosa, tena raiso izany. Ary homenanao ny hery iaretanao hijanonanao ao anatin'izay tany hevitra izay mandram-potonganao any amin'ny arive dia any amin'ny tany Kanana, na hoe toerana nomanin Jesosy ho azy ho anao. Amen. Dao atritsika vavaka ho famaranana zao ten'Andriamanitra izao. Halleluja. Ray masina tsara indrindra, misaotra indrindra anao zahay ny amin'ny teny mamy dia mamy, teny mampahery anay tsirairay avy. Misaotra Tompo satria mbola marika ny fitiavanao, ny antony tenenanao taminay indray androany, ny antony nampatsihivanao anay indray androany, ka nilazanao any teny fampaherezana rehetra ary ny hivimbinanao anay sy hampaherezanao anay ato anatin'ny tany hevitra izay nitondranao anay, ary hijoroanay mandrakariva tsy monomonona anay ka hampalavi-dalana anay indray, ary ny fanahy mahery izay napetraka ty anatinay mba tena hahaizana mizara fitiavana sy mahony tena, dia io fanahy io Tompo natao mampatsiahana tsirairay avy hatrany isanandro isanandro, fa satria tsy fanahosana ty anatinay fa fanahy mahery, ka izany hoentinay miatrika izao fiainana hitany maso izao Tompo malala. Ampaherezo ny fanahy rehetrarehetra izay mandre izao fifampizarana izao Tompo malala, izay mandalo hevitra rehetrarehetra, ampaherezo izy. Aza velao ketraka anao kiva, aza velao monomonina na indray mandeha aza Tompo eny ambavany, da io ny tsirairay avy. Amasino ny teninao Tompo, amarina ny ompony tsirairay avy ny teninao. Misaotra anao ray masina amin'ny analan'i Jesosy Kristy, nanaovana sy metrana izany vavaka izany. Halleluja. Amen. No